Mahakasika ny fifandraisan-davitra indray kosa ary dia ho fanafainganana ny fifandraisan-davitra eto Madagasikara dia afaka apetraka amin'ireo toerana ilaina azy ny pylône mobile fametrahana ireo fitaovana teknika amin'ny fifandraisan-davitra. Io tolakandro io no nampafantarana ny be sy ny maro ny fitaovana izay hoentina analana fahasahiranana eo amin'izay sehatra ny fifandraisan-davitra izay. Ho fanafainganana ny fifandraisana amin'ireo toerana sarotra eto Madagasikara dia nampafantarina androany tetsy Ambodivona ny fisian'ny pylône mobile izay ametrahana ireo fitaovana teknika amin'ny fifandraisan-davitra. Tonga nijery akaiky ity fitaovana ity ny ministra tompona andraikitry ny fifandraisan-davitra sy ny teknôlôjia vaovao Rakotomamonjy Nepatriky izay fidinana voalohany sahady taoriny nahavoatendry azy mbola isahana ny ministera ny fifandraisan-davitra sy ny teknôlôjia vaovao. Eto Madagasikara moa zany eo amin'ny 570 no tena voarakotry ny ireo opérateur anankitelo izay manjifa eto amin'ny firenena. Ka fantatritsika tsara fa mbola misy zany toerana izay tsy mahazo ny telefôna fa izay ao amin'ny ministera moa zany araky ny efa andraikitra apetraka aminay dia tsy mitsahatra mitady hevitra hatrany mba hampahaingakaingana kokoa ny fametrahana ny telefôna eto Madagasikara ary andrakitra tanteraka zato isan-jato any Madagasikara. Fanafainganana zany an'izay ny tena ataon'ny ministera dia misy fiaraha-miasa iarahana amin'izareo zany raha ohatra ka tena zone enclavela izy dia eo ny ministera no mifampiraharaha dia misy fandraisan'ny fanjakana zany anjara amin'ny fanampinan'ireo opérateur privé reo. Tanjon'ny ministera hoy ny ministra tompona andraikitra ny andrakotra zato isan-jato ny fifandraisana eto Madagasikara. Ora monja dia tafapetraka ny pylône mobile ity izay mitetina hatrany amin'ny 130 000 € ny tetibidiny ary efa eo andala ny fifampirarahana amin'ny vidiny amin'ny mpamokatra ity fitaovana ity ny fanjakana amin'izao fotoana izao.